الحمد لله الذي يليق بجلاله وعظمته تقديرا وتعظيما، وصلى الله على نبينا وهو نبي الرحمة الذي بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أحييكم بتحية المباركة وهي تحية أهل الجنة في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديرس بنيت وانتب الله إزي في ديرانا مفنارك أم يبيزن سن بنيت فين إزي أنان أرتجانس فنباليمنا وانبمناني محمد إلي بمناني نكينا كناليفا الله إزوي نكينا كان زو تطول إزو تجانس فنباليمنا سفياربانا واز سنترانا سيرو بيراديا كيوامي سواني ريو بنارديا نفينون إسلام حتمني إتبيرني إزو تطول إزو فياربانا ونريو فوكا بناركا نفينون إسلام سيناريو إذا منارك إذا فندارنا إذا نفيارباني إروفاوكا أو أنت نباراديسا نتوب الله تجانوس فنباليما نتوب الله سينيصافني ونريو أنكستيك الله إذا نميتك فتونا أفاتيك إفامبيانتا سي إريساديسك مبن فينون إسلام فراسيتك ني الله دياني ريساديسك تيك إد مكاسك العقيدة الإسلامية نفوت بنونا إسلام، لأن الإسلام دين كامل. ستيا نفنونا إسلام دي فنونا إراي إزاي فنونا فينو سمعامبي أرين فامبيانارنا أطنات ديا إزاي متوندا فانا فوتنا سفامزينا وانزو تطول إزاو نفنتنينا ألوني إديرتيكا أمني فامبيانارنا إزاي أطول تتيكا من أين يأخذ المسلم عقيدته أفيزا طيرنا إتنراني إيريو بين إسلام نفوت بينون إزريو أيزا طيرنا إزاي أنريسنا إزان فوت بينون إزان ستيا أراديرينا نزانا كل بيل أمني فيينا إيتو أمونينتان دي سنج مانا نفينون أرمانا نفوت بينونا ترايري أرمي إزريو فسنج زاواترا ميلا وفانتا تتيك مكاسكن فينون إسلام أفيزا مارنا نو أنيسان إيروبين إسلام نفوت بينون ستيا مانت ماو أندين إيريو زافوك نا إيريو زانا كل بيلا tia mantat na koatsy de mahafantatra iny marina ny foto-pinoana izay ampianariny islam, inona ny foto-kevitra ijohoany izany finoana islamo izany. Al-aqida ny foto-pinoana arajerena ny zanak'olombelona rehetrarehetra dia samy manana izany finoana izany, ary ny finoana rehetrarehetra dia samy manana fototra ijohoany fa saingy ny zavatra tiatsika ho velobelarina momba n'izany foto-pinoana izany, ny foto-pinoana izay fandraisany ireo mpino islam amin'ny tompo Allah ilay nahary an'izao tontolo izao. Al-aqida ny foto-pinoana dia izay anagnany vahoaka rehetrarehetra izay manana ny finoana maro samihafa fa saingy العقيدة الإسلامية وهو يفرق بين المرء على دينه وهو الإسلام. نعقيدة ديا ننفذ بيننا إذن مسامبيا فإيروفاوكا بين إسلام سيروزانا كل بلا منارك إذن فينونا إذن أمني إيروفاوكا آفا أنكوتا نزريو ستين فينونا إسلام ديا فينونا مميرنا نريتا ريتا eo amin'ny tompo Allah ary mitondra ny fahasambarana amin'ny tsirairay aoriany izy manorona ny fony ary manana
ny fifandraisana feno amin'ny tompo Allahu ilay nahary an'izao tontolo izao. Al-muslim, ireo mpino islam, ya'khudhu aqidatahu, izy ireo dia mandray ny fotom-pinoan'izy ireo min kitabillahi alladhi nazala min fawqa 7 samawat. Ireo mpino islam dia mandray ny fotom-pinoan'izy ireo avy amin'ny fanambarana avy amin'ny Allah izay nampidinina avy any amin'ny lanitra 7. Al-wahyu min ar-rahman, ny afatra sy ny fanambarana avy amin'ny ilay beinakinaka indrindra. Ka izany fotom-pinoana izany dia iraisina avy amin'ny wahyu min as-sama, avy amin'ny fanambarana avy any an-danitra. Wa hadha al-wahyu, ary zany fanambarana izany, wa huwa kitabun anzalahu Allahu ala rasulihi min wasa'it Jibril alayhi salam. Izany fanambarana izany dia izay narotsaka ny tompo Allah avy any an-danitra, izay mirakitra soratra masina nanteniny Allahu ny Qur'an, izay nampidininy tompo Allahu tamin'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama avy amin'ny alalany anjely Jibril alayhi salam. Noho izany, ireo mpino islam dia mandray izany fotom-pinoana izany avy amin'ny alalany fanambarana avy amin'ny tompo Allahu, sy iraisina izany fotom-pinoana izany koa wa sunnat nabiyihi sallallahu alayhi wa sallama as-sahih. Iraisina izany fotom-pinoana izany koa amin'ny fanambarana sy fomba fiainan'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama. Wal aqidatu, ary zany fotom-pinoana izany la majalu ra'yi wala ijtihad, izany dia tsy azo anaovana ezaka na hevitra ny zanak'olombelona, fa izany dia mila mifanaraka ny afatra izay nampidininy Allahu amin'ny alalan'ny Qur'an sy mifanaraka amin'ny fomba ampanaony ipaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Tsy dirany hevitra ny ireo manam-pahaizana izany fotom-pinoana izany, na koa ny teny tsara izay avy amin'ny olona tsotra, fa izany aqida, ny fotom-pinoana islam dia teny iray izay raisina avy any an-danitra araka ny teniny Allahu ilay avy toa, wafqu fahmu as-sahaba was-salafi salih. Ary zany dia mila mifanaraka amin'ny fampianarana napetraka ny mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama tamin'ny ireo sahaba piaradia teo aminy. Satria mantsy ireo sahaba dia vahoaka izay niara-monina tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ary nandray izany fanambarana avy amin'ny Allah tamin'ny alalan'ny fampianarana ny entiny i Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Noho izany dia mila iraisina izany fotom-pinoana izany araka ny fampianaran'ny Qur'an sy sunna izay fampianarana napetraka ny mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama tamin'ny ireo piaradia teo aminy. Satria mantsy ireo sahaba dia tsy namitaka ary tsy nisy zavatra nivoan'izy ireo tamin'ny fampianarana ny entiny i Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, fa izy ireo dia nizotra hatrany nandritra ny fiainan'izy ireo teto ambony tany. Ma ma'na al-aqida, inona ny atao hoe fotom-pinoana? Ny fotom-pinoana dia manana teny famaritana izany araka ny fampianarany ny finoana al-Islam. Al-aqida, ny fotom-pinoana ma yajibu al-imanu bihi min umuri al-ghayb. Zany hoe izay zavatra rehetrarehetra tsy maintsy ametrahana finoana na ny fitokisana eo amin'ny tompo Allah amin'ny fampianarana izay nampidininy Allah ao amin'ny boky masina Qur'an sy mifanaraka amin'ny fampianarany Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Eo amin'ny ireo zava-miafina, maro ireo karazany zavatra miafina izay nitazominy Allahu ho tsy ambaratelony ary tsy nampafantariny nizaniza. Izany dia mila ametrahana fitokisana
araka ny fampianarana napetraka ny Allahu ao amin'ny Qur'an sy ny entiny Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama amin'ny sunna. Kal imani billah, tahaka ny finoana sy ny fitokisana fatratra antompo Allah amin'ny teny izay nilazainy amin'ny afatra izay napitany, wa malaikatihi, sy ny finoana ireo anjeliny, ireo zavaboary ny Allah izay namboary ny Allahu izy ireo ibadun mukramun, mpanompo ny Allahu manankajy, wa kutubihi, ary sy ny finoana ireo boky Allahu ilay avy tsy toa dia ny ampihidina boky masina avy any an-danitra tamin'ny ireo mpaminany sasatsasany, ka mila ametrahana finoana sy fitokisana fa ireny boky ireny dia mirakitra izany fampianarana sy ny fotompinoana avy amin'ny tompo Allah. Wa rusulihi, sy ny finoana ireo irany Allahu ilay avy tsy toa dia nandefa iraka mba hitarika ny zanak'olombelona amin'ny finoana marina, mba sy hiverina amin'ny tompo Allah, ka hitavana azy Allahu amin'ny lafin'ny fiainan'izy rehetrarehetra. Wal yawmil akhir, ary sy ny finoana ny andro farany, ary sy ny finoana ny andro farany. Ny andro farany dia andro iraisan'ny zanak'olombelona rehetrarehetra ijoroan'izy ireo eo anatreny tompo Allah izay hitsarana ny asa soa sy ny asa ratsy izay nataon'izy ireo, ary zay andro anatotosan'ny tompo Allah ny fahamarinana sy izarana ny rehetrarehetra, ny azahoan'ny rehetrarehetra ny zoa amankasina. Wal qadari khairihi wa sharrihi, sy ny finoana ireo anjara lahatra tsara amin'izany na ratsy amin'izany. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanal azim. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.